ho aminareo rehetra indray riavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Amen. Ivavaka isika. Midera sy mankalaza anao izay Andriamanitra rainay, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, ray tia anay, ray mikarakara anay, ray mandinika ny momba anay rehetra, ray manasitrana ny aretinay. Misaotra tompo noho ny fitiavanao fa mbola velonay izahay, mbola manana fahasalamana izahay, ary nao anatin'ny aretina aza dia mbola afaka miantso anao sy miantehitra aminao, mandray ny fitaizanao amin'ny alalan'izany aretina izany. Ankehitriny manatona anao izahay, mitenena aminay, mampahireza anay araka ny fombanao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay nivavahanay toy izany. Amen. Ny fanasitranan'Andriamanitra. Izany indray riavana ny roa hevitra ampanjintsika amin'izao fandiniana amin'ny tenin'Andriamanitra izao. Ho aminareo hatrany aniany tompo. Amen. Ny fanasitranan'Andriamanitra. Manitikitika antsika tokoa izany roa hevitra izany, manoloana ny fisian'ny mbalanaretina maneran-tany izao. Inona no azo ambara? Ny fahamarihana voalohany dia izao: tsy vokatry ny otana natao avokoa ny aretina mahazo antsika. Tsy vokatry ny otana natao avokoa akory ny aretina mahazo antsika. Ao amin'ny Jaona 7, rehefa nandalo tao Jerosalema Jesosy Kristy, dia nahita lehilahy jamba anankiray, jamba hatry ny fon'izy vao teraka. Ny jiosy moa tamin'izany fotoana, hatramin'ny andron'ny testamenta taloha, dia nino fa raha misy fahavoazana, raha misy aretina manjoanao, dia vokatry ny fahotana nataonao ihany izany. Ary raha tsy nataonao aza, dia nataon'ny ray aman-dreninao ka mivaly aminao. Ka rehefa nahita ity lehilahy teraka jamba ity, ireto jiosy reto, raha onena azy ny tompo, dia nanontany ny mpianatra hoe: Rabi, iza moa no nanota io lehilahy io va? Izany hoe nanota taloha nahaterahany ve? Sa ny ray aman-dreniny no teraka jamba toy izao izy? Nahitsiny Jesosy izany fomba fijery zany, ka nilazany Jesosy mahitsy hoe tsy io lehilahy io no nanota na ny ray aman-dreniny, fa ny anehoana ny asan'Andriamanitra eo aminy. Ary dia tsy nijanona tamin'izany ady hevitra tsy mahasoa izany Jesosy, fa nidroso tamin'ny fanasitranana izy. Ary dia sitrana soamatsara izany lehilahy jamba fon'izy vao teraka izany. Ry havana, esory ao anatintsika koa ny fiheverana fa voasazan'Andriamanitra ianao rehefa mahana fahasembanana hatry ny anao vao teraka. Esory ao anatintsika ray aman-dreny ny fiheverana fa voasazan'Andriamanitra isika raha manana zanaka mahana fahasembanana. Mety manana aretina mitaizana hatry ny anao vao teraka angamby ianao. Hoy ny tenin'Andriamanitra eto hoe: hain'Andriamanitra no maneho ny voninahiny sy ny asany amin'ny alalan'izany. Koa mahireza indrindra. Inona ny fahamarinana faharoa? Manasitrana amin'ny fomba maro Andriamanitra. Manasitrana amin'ny fomba maro Andriamanitra. Voalohany, tena mbola manasitrana amin'ny fomba mivantana Andriamanitra. Hitantsika izany na ao amin'ny testamenta taloha na ao amin'ny testamenta vaovao. Eny mandraka ankehitriny. Hatsika ny tantaran'i Joba, navelan'Andriamanitra ho tratran'ny aretina, hatrany atapindohany ka hatrany am-paladiany. Saingy Andriamanitra ihany nanasitrana azy mivantana tamin'izany aretina rehetra izany. Natonga ny Joba niaiky eo amin'ny 5:7 manao hoe: fa sady mandratra Jehova no mamehy, manorotoro izy, ary ny tanany ihany no manasitrana. Ao amin'ny testamenta vaovao dia hitantsika fa Jesosy Kristy mihitsy no mirotsaka mivantana, nanao zava-dehibe izany fanasitranana ny marary zany, na ny boka
na ny kilemaina na ny jamba sy ny sisa rehetra. Ary rehefa nampanontany ny mpianatra i Jaona fa tany am-ponja izy hoe ianao tokoa ve le ho avy, dia hoy ny valitenin'i Jesosy mba tiany ampitondraina ho an'ny Jaona izay tany am-ponja hoe lazao azy fa mahiratra amin'ny jamba, afaka ny mandringa, diovina ny boka ary malady ny maraina. Tena manasitrana mivantana ny Tompo. Dia nitohizan'ny apôstôly izany mba tsy halava amin'ny fotoana dia vakio ny bokon'ny asan'ny apôstôly. Atanao indrindra amin'ny Petera sy Jaona na nasitrana mivantana noho ny herin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo sy noho ny fahefany rahateo. Ary dia tohizan'ny fiangonana ankehitriny izany ndravana amin'ny alalan'ny asa sy fampahirezana, amin'ny alalan'ireo tobim-pifoazana samihafa, ka mbola ilazana aminao ankehitriny hoe mbola manasitrana mivantana tokoa ny Tompo. Sangy manao zany fanasitranana izany araka ny fepetrany, araka ny fotoanany, ary isika ve tena minoko raha hanatanteraka izany amintsika amin'ny Tompo. Fa tena koa milaza amin'ny tapany faharoa eto hoe manasitrana amin'ny fomba akolaka ihany koa Andriamanitra. Inona moa tena ambara amin'izany? Tena manasitrana amin'ny alalan'ny dokotera sy amin'ny alalan'ny fanafody Andriamanitra. Tsy mifanipaka velively, izany hoe finoanan'Andriamanitra sy ny fitsaboana ara-medikaly izany. Andriamanitra raha teo ny tompon'ny fahalalana, tompon'ny zavaboary izay hangalana ny fanafody. Aoka tsy hisalasalany amin'izany isika. Jesosy Kristy aza rehefa nanasitrana amin'ny lehilahy teraka jamba iray dia nandrora tamin'ny tany ary nanao feta tamin'ny alalan'izany, naosiny ny mason'ilay jamba. Ary rehefa avy eo dia nasainy nandeha nakany amin'ireny rano misy Siloama mba hanasa izany masony izany, izay vao sitrana izy. Efa kisara ny fampiasana fanafody izany ravana. Jesosy Kristy mihitsy no nanindraindra ilay Samaritana tsara fanahy, nahita ilay lehilahy jiosy voaendaka teny an-dalana ka tena naratra mafy, dia nitondra azy nakany amin'ny toeram-pitsaboana, ary mbola miteny koa hoe izy no niantoka amin'ny lany. Nindraindrain'i Jesosy izany Samaritana tsara fanahy izany satria nitondra ilay marary tany amin'ny toeram-pitsaboana. Taddio ry havana fa na mpino ianao na tsy mpino, rehefa nandray fahasitranana ianao, nandray fahasitranana tany amin'ny hôpitaly ianao noho ny fitsaboana ara-medikaly ianao, dia Andriamanitra ihany izay no manasitrana anao. Ary ny dokotera dia samy miaiky fa ny mitsabo ny anjarany, fa Andriamanitra no manasitrana. Aza mieritreritra koa nefa fa miankina amin'ny dokotera izany na miankina amin'ny volanao izany, fa raha izany no izy dia tsy tokony hisy ho faty intsony any amin'ireny hôpitaly moderna ireny. Taddio fa Andriamanitra ihany ny tompony teny farany amin'ny fanasitranana. Inona ny fahamarihana fahatelo? Tsy voatery hanasitrana ny aretina rehetra Andriamanitra. Tsy voatery hanasitrana ny aretina rehetra Andriamanitra. Mety marina erana antsika amin'izany an'izany, fa ny fihevitr'Andriamanitra tsy mba fihevintsika. Fantatsika ny apôstôly Paoly rehefa nifanehitra tamin'ny Tompo teny an-dalana Damaskosy, nahita hazavana lehibe, tsy zakany masony izany hazavana lehibe izany, ka voalaza amin'ny tenin'Andriamanitra fa torana nikarapoka tamin'ny tany mihitsy izy, ary dia manjary nitondra takaira teo amin'ny masony, teo amin'ny fahitany izany nahitan'ilay fahazavana lehibe izany. Ny filazany azy moa dia hoe tsilo tamin'ny nofony. Io zavatra naharary azy io dia efa nangatahany intelo tamin'ny alalan'ny vavaka tamin'ny Tompo. Fa zao no navalin'ny Tompo: ampy ho anao ny fahasoavako, fa ny heriko dia tanterahina amin'ny fahalemena. Iny ny dikan'izany rehefa tsy nisotran'ny Tompo io areti-mason'ny apôstôly Paoly io, netiny mandramaty io. Toa te ilaza amin'ny Tompo hoe tsy ahasakana ny fanarahanao ahy io raha tena
te hanaraka ianao. Tsy ahasakana ny hanambaranao ny filazantsara eo, fa mandehana fa hanehoako ny heriko izao raisinao faly amena izao. Ary mahavariana tokoa ry havana fa ny apôstôly Paoly no navita nitory ny filazantsara tany ivelan'ny Israely mihoatra ny roa apôstôly. Navita nasoratra boky betsaka indrindra, ary dia nijoro vavolombelona amin'ny hoe mety misy angamba marary amin'ny nofoko, fa tsy izany no isehon'ny herin'Andriamanitra. Hoy ny apôstôly Paoly mijoro vavolombelona izany: ary tsy ketraka izahay, fa na dia mihelevina azy amin'ny toetra ivelany, dia havaozina isan'andro kosa ny toetra ianatiny. Rehefa mihamandroso tokoa ny taona dia miaosa ny tenantsika, fa tsy sakana ny amin'ny hanompontsika sy hanarahantsika an'Andriamanitra izany. Ry havana, aza maimaika ny tsara an'Andriamanitra isika, raha toa ka misy aretina havelany hitaizantsika. Hoy ny apôstôly Paoly miaiky hoe: fandrao irehare noho ny abetsaky ny fanambarana dia nasiana tsilo tamin'ny nofo. Mahireza indrindra. Famarihana faefatra sady farany: ny fahasitranana manontolo no tena sitrak'Andriamanitra. Tsarovy zany. Ny fahasitranana manontolo no tena sitrak'Andriamanitra. Iny andikan'izany? Tsy ny fahasitranana ny vatantsika fotsiny, dia avy eo tsika nadino azy indray, fa ny fahasitranana ny fanahintsika koa, ny fahasitranana ny fotsika koa. Izany no tena kendren'Andriamanitra. Tsika mantsy rehefa marary izay dia ny fahasitranana ny nofontsika ihany no mamay antsika, fa tsy izany ny amin'ny Tompo. Rehefa niona tamin'ity lehilahy iray marary ny paralysisa tao Kapernaum Jesosy, marika toko 2. Ity lehilahy ity izay efa tsy tafatsangana intsony noho ny hamafin'izany aretina namely azy izany, ka ny olona no mitondra azy amin'ny fandriana anatona ny Tompo. Dia voalaza fa nangetaheta tokoa ny fahasitranana izany lehilahy izany. Ary raha vao nahita an'ity lehilahy ity sy ireo olona nitondra azy ny Tompo, dia nahita fa nanam-pinoana izy ireo, ka avy hatrany Jesosy dia niteny hoe: voavela ny helokao. Mampieritreritra izany. Aretina no hoentiny eo amin'ny Tompo, dia ny heloka izy ireo no nambarany fa voavela. Ary voalaza amin'ny tenin'Andriamanitra fa sitrana niaraka tamin'izay koa io lehilahy narary ny paralysisy io. Rehefa sitrana vao nitenenany hoe: mitsangana, betao ny fandrinao ka modia any an-tranonao. Inona ny dikan'izany ry havana? Ilay fahasitranana ara-panahy no tena mahamaika ny Tompo. Io no apetrany voalohany, ka natonga azy niazakazaka milaza hoe voavela ny helokao. Ilay fangejan'ny ota mihitsy no tian'ny Tompo tapatapahana, izay vao ny fangejan'ny aretina. Ka isika rehefa marary mila mieritreritra an'izany. Aza maika hangataka ho an'ny vatantsika fotsiny, na dia mahatsiaro marary azy isika, fa aoka hanararotra izany fotoana izany, handiny tena tsara, tena ifona amin'ny heloka vita. Mazana mantsy isika tsy mahay mangataka ry havana, dia ny Tompo no homentsika tsiny fa tsy mamaly vavaka. Izany no mahatonga ny Tompo mampitondra ny teny amin'ny Isaia mpaminany hoe: indro ny tanan'i Jehova tsy fohy fa mahavonjy, ny sofiny tsy lali-dalovana fa mahare, fa ny helokareo no hevitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra, ary ny fahotanareo no mampiafina mitavany aminareo, ka dia tsy miaino izy. Andriamanitra tsy voatery hamaly izay mamay antsika vetivety eo, satria may ny fahasitranan'ny nofontsika isika. Tsy izany ry havana. Ny mamay an'Andriamanitra dia ny hanafaka antsika amin'ny gejany fahotana, ny hanova ny fiainantsika, ny hamerina antsika aminy tanteraka. Ary izay ilay ambara hoe fahasitranana manontolo. Marary ve ny vatanao izao? Eo am-pandriana any amin'ny hopitaly ve ianao izao? Sa miady amin'ny aretina ao an-trano ao?
Angamba efa voamarina aza fa voan'ny coronavirus ianao. Milaza aminao ny tenin'Andriamanitra aminao, ary araoty izany toe zavatra izany, ka mandiny tena. Aoka ny fifonanao nataonao ho betsaka, hanehoanao ny fangatahanao amin'Andriamanitra, mba hanavaozanao tanteraka ny fanoloran-tenanao, dia ho hitanao fa hanafaka anao manontolo izy. Ry havana, olombelona isika fa tsy Andriamanitra. Mbola ety amin'izao tontolo izao izay misy fahoriana isika. Mety marary isika rehetra. Saingy mazana tady volamena hitarihan'Andriamanitra antsika koa ireny aretina ireny. Tian'Andriamanitra hanehoany ny voninahiny, hanehoany ny asany ireny aretina mahazo antsika ireny. Ka aoka hanampinoana isika, hatoky azy isika. Davida, fantatsika, tena mpanompon'Andriamanitra, fa narary mafy. Saingy nisotran'Andriamanitra izy. Ary na dia mpanjaka manana fahefana, manana ny vola sy ny harena hitsaboana tena zay izy, dia niaiko teny hatrehany be sy ny maro. Fa Jehovah no nanasitrana ny aretiny rehetra, izy no navitra ny ainy tsy hidina ny andavaka. Ianao koa aza miala amin'Andriamanitra, na marary ianao na salama, fa ny akaikin'Andriamanitra ihany no mahatsara antsika. Ho azy irery ny voninahitra. Amen.